miarahaba Monsieur Lova. Nahatratra ny tiandro lehibe androany ity dia ny fotoana atsiarovanao ny tsingeritaonanao kebab karakara surprise ohatr'izao izy e. Dia androany amin'izao tsingeritaonanao izao Monsieur Lova dia mahatsiaro anao manokana ka nanomana izao surprise izao anao. Ilay vady malalanao, izy no nikarakara manokana ny surprise fa eo ihany koa izy roa kely zany hoe izy telo mianaka ho fanehoam-pitiavana anao androany sy tenenan'izy ireo aminao fa ianao ilay olona tena tian'izy ireo loatra. Dia izany no antony izao surprise androany izao Monsieur Lova. Hanamarian'izy ireo tsingeritaonanao dia mirarisoanao izy ireo, mirarisoanao mba hita fifaliana sy fahombiazana amin'izay rehetra atao. Dia tsara ho mandrakariva fa tena tian'izy ireo ianao, ho eo foan'izy ireo aminao amin'ny fotoana rehetra. Dia androany amin'izao tsingeritaonanao izao dia ho izy ireo aminao, mahazo manao izay tianao ianao androany fa mijanona ho androany ihany izany. Dia izany fitiavana lehibe izany hoentin'izy ireo manokana androany Monsieur Lova. Miarahaba sy mirarisoanao ny tsingeritaonanao dia bon anniversaire à vous. Grazie alla bisou kely madame. Merci à vous. Nanahoana nandraisan'i Monsieur Lova le surprise. Merci beaucoup. Je vous aime et j'espère qu'on se verra toujours. Oh. Merci un peu.